jereo anie reo singana nanao rehetra reo ny fironon'ireo mba afatsika mihetsika sy manao zavatra fa tsy hoe tsindry fotsiny ny telecommande eo tananao iny de mandeha tsy haiko hoe manina ary any ohatrany tsy ao zany mihitsy manamboara fahazarana tsara sy mba ny fahazaran-dratsy mino aho fa efa nametraka fototra mafy tsara malariva kanefa tsy afaka ny tena hitodika be loatrany tsony noho ny fotoanatsika de ilaza fotsiny aho hoe sika de manana fahazarana hoy ny olona hoe ny efapolisanjato amin'ny zavatra ataontsika de avy amin'ny fahazarana kanefa sika indraindray tsy mahafantatra akory ny ampahany fotoana anaovantsika zany ataontsika le izy satria efa fanaontsika foana de lasa pahany eo amintsika fahazarana de azo avy amin'ny alalan'ny famerimberenana fa ny fahazarana koa de potika rehefa verimberina averimberinao foana ny zavatra ray de lasa satra n'izany ianao ary raha miverimberina tsy fanaovanao zavatra de lasa manana ilay fahazarana tsy manao zavatra ianao rehefa zavatra manao zavatra ianao ka mijanona tsy manao an'iny de manana azy foana ianao voalohany fa rehefa mandeha ny fotoana de tsy ao anatinao tsony iny na de zany azy sika tsy te hivadoka amin'ny fahazaran-dratsy za miny fa rehefa mitena hoe hitory-teny mikasika ny fanamboarana fahazarana tsara angamba mety eritreritra fahazaran-dratsy nareo nareo fa tiako hifantoka amin'ilay fahazarana tsara nareo satria mino aho fa rehefa ny fahazarana tsara no ataontsika betsaka tsy misy toerana ho an'ny fahazaran-dratsy mihitsy eo amin'ny fiainantsika ndresaka momba ilay fahazarana voalohany eo am-boky maleriva ary misy 720 izay horesantsika ny momba azy voalohany amin'izany de miaina amin'ilay fahazaran'Andriamanitra ny teny fa raha mandany fotoana ara-dalàna miaraka amin'Andriamanitra ianao ary tena beaziny tenin'Andriamanitra marina ianao de zany ihany no afaka manaisitra ny ankamaroan'ireo fahazarana farehetra anananao izy aminareo ny mino fa ny fandaniana fotoana miaraka amin'Andriamanitra tena manova zavatra eo amin'ny fiainanao de toy izantsika jereny reo fomba fanao mahazatra reo misy soratra masina roa izay iorenantsika amin'izany Romana 12:1 aza mety horesin'ny ratsy fa reseo amin'ny soa ny ratsy noho izany sika de afaka mandresin'ny fahazaran-dratsy amin'ny fahazarana tsara ataontsika manaraka de mandehana araka ny fanahy de tsy atateraka ny filany nofo nareo zay eo amin'ny Galatiana 5:9 de sika ijery ny Romana 5:5 satria ny zavatra voalohany izay tiantsika resahana androany ao anaty minitra vitsy de momba ny saina sy ny teny fahazarana amin'ny saina zavatra tsara sy miteny zavatra tsara tsy resaka betsaka momba ny loatra azy satria ny afatra rehetra toriko de faranako foana amin'ny fitenena mikasika ny fisainana sy ny fiteny kanefa tsy hoe raha manana ty boky ty de tsy afaka ilaza zavatra momba izany aminareo ka noho izany de ahino kely ihany nareo mikasika ny saina sy ny teny ao amin'ny Romana 5:5 mialatsiny aminareo diso ilay nomeko teo fa tsisy maso aoriana afaka iambina antsika foana eny ary jereo ty soratra masiny ity fa izay araky ny nofo de zany hoe izay fehezin'ny filany nofo de mihevitra zay zavatry ny nofo fa izay araky ny fanahy kosa izay fehezin'ny fanahy de mihevitra izay zavatry ny fanahy zany hoe ny fanahy masina zao tiako nareo tsy hijery ilay nandika anazy tamin'ny voalohany aloha ka avelao maka azy aminareo amin'ny fomba hafa fa zay zatra manao fomba ratsy de mame sy mametraka ny sainy amin'ny fanaovana ratsy fa zay zatra manao tsara kosa de voafeny zany satria efa zany fahazarana tsara zany no mitoetra ao an-tsainy ka zay misy ny saina no alehan'ny olona ny fisainanao foana ny mialohan'ny asanao tsy mahay manova ny fahazaran-dratsy ianao raha mbola mitahiry fisainan-dratsy tsy vitanao ny miaina amin'ny fomba fanao tsara raha mbola miazona fisainana ratsy ianao ny zavatra tokony inonao aloha de ny hoe ianao mahavita manao zavatra ray de avoazy amin'izay ny sainao araky ny eritreretanao zany araky ny resahanao zany no ampiovan'ny zavatra tsara kokoa ny Kolosiana 4:1-2 ko raha niarana atsangana tamin'i Kristy amin'ny fiainam-baovao nareo firy aminareo ny mino fa efa niarana atsangana tamin'i Kristy manambara mizara ny fitsanganany amin'ny maty de katsao lay harena mandrakizay ny zavatra any ambony ao amin'ny toeran'ny Kristy zay mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra 2 tena mahafinaritra aty sainy ny zavatra any ambony zavatra ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany aoko tsoroka aminareo ty zavatra ty Andriamanitra efa nanisy fanomezana mahatalanjona ho anao sy ao anatin'ny saintsika
eny fa na de ara-tsatifika aza de magaga satria ampanikely fotsiny amy saitsika no ampiasaitsika miaraka amy fahaiza-manao nefa akory zato abetsahany anjara asany zay miantoka ny tontolo andro ray iainantsika ny sainao de efa nomezana hafa kely avy amin'Andriamanitra ary efa nomeny fahaizana ihany koa sika ka rehefa nametraka ny saintsika sika hoe andehanao zavatra ray a tena ampahitsiana ny lazako fa vita tsara lavitra zany satria ianao de navita lay fanamby zay napetraka ao tao an-tsainao fa ho ataonao ka noho zany misy manao hoe hitanao za tsy mahavita manao fanazarantena azetretinao verisaina fa ny marina de anao tsy tianao le izy tsy mety afatrosa mihitsy io mihitsy ny tena olana lehibe amy fiainako fa ny marina de anao tsy te andony vidiny mba ampitsahatra lay korotana izay afaka hotoizako ve le korotana zay avy aminao ihany fantatro mihitsy fa misy tsangany zavatra miseho zay tsy apozina fa zavatra mety mazony olona zany ary tsy takatry ny saingy omeko anareo zany fa aza manany am'zany fa nde sika resaka momba antsika zao raha toa isika ka manao zavatra zay tsy ampieverana de tsy maintsy alohanao ny vidiny zany amin'ny lafin-javatra hafa za Steve de nanana trosa tamin'ny fampiasan'ireny carte de crédit reny ary nanapa-kevitra zay fa ivoaka ao am'zany tena fotoana ela mihitsy ela be nanalany zany fa tsy afaka ny vidiny inona mihitsy ary toa tsitra koa nanao zany fa mahafaly rehefa afaka am'zany ianao ny olona miteny hoe enjana be tsy vitako hoe tena te andany fotoana iaraka amin'Andriamanitra fa te fo maraina ivavaka lay fotoana mihitsy ny tsisy jereo anie zao hoe te hiteny zavatra aminareo a manana fotoana mitovitsika tovy daholo ny fotoana ny menantsika sa mana efatra am'roapolo orsa io indray de miankina am'zay ampiasainao azy ka noho izany raha tsy mana fotoana an'Andriamanitra ianao de mila mamotsitra zavatra hafa eo amin'ny fiainanao ianao satria tsy misy zavatra hafa andeha mihitsy raha tsy apetraka ao lohalara an'Andriamanitra ka ny teny aho hoe rehefa tanjahanao sainao ka apetraka ao amin'ny zavatra ray tsy misy masakana anao zany inoko fa fanomezana efa natokan'Andriamanitra ho anao zany Baiboly nisy toena ray tsy maintsy nanam-pan'Andriamanitra hevitra mihitsy nidina de tia tany ary nampisavorivory ny fiteny olombelona satria izy rehetra de efa samy mifanaiky ka nahatonga an'Andriamanitra teny hoe mila manao zavatra sika satria ny zanak'olombelona mikasa hanorina tilikambo atakatra ny lanitra ary maro izy ireo ka raha misaina izy ireo fa vitan'izany de tsy misy azo sakanany zay kasainy atao ka raha amin'io zavatra io fotsiny lazao amiko hoe momba tsy mahagaga ve ny zavatra vitantsika raha miteny tsotra fotsiny sika hoe mino a fa miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra de vitako efa napetrako tato an-tsaiko io ka tsy hovaiko intsony fa ny olana amitsika de zao atanjahantsika ny saintsika de hovaintsika le izy avy eo atanjahana ny saina de hovaina le izy avy eo atanjahana ny saina de teneny devoly hoe anala zany de atanjahantsika ny saina de lasa sarotra be amitsika ny azonazy noho izany raha ohatra apetraka ao an-tsainao fa andresy ianao de andresy ianao mino fa hainareo loatra ny Korintiana faharoa toko fahafolo andiny fahefatra sy fahadimy manao hoe mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra zay atsangana ohatra ny fahalalàn'Andriamanitra zahay ny devoly de ametraka hevitra ao anatin'ny saintsika foana mba nohatra ny ten'Andriamanitra fa ny Baiboly nefa manambara hoe toero izy resaka mikasika ny teny ao bolana fahavalo ambin'ny folo andiny faharoapolo sy faharaiky amby roapolo tsara ty vokatry ny tenin'ny olona no mahavoky ny kibony eny ny vokatry ny molo no mahavoky azy na tsara zany na ratsy tsara vela kely ambony ao zany azonareo le izy ny teny de misy vokany fantatra hoe nahoana satria ny teny de fitoeran-kery misy rano ato anatin'ity verity azoko asiana fotaka ato raha tiako zany ka ohatr'izany koa io ny teninao de tahaka ny fitoeran-drano ary zay tianao atao amin'iny de afaka ataonao nefa ianao ihany no izaka ny vokatry zany teny izany hitako metanetana mihitsy nareo mihaino ny afatra etiko androany ny mahafaty sy ny mahavela de samy hainy lela ny mahafaty sy ny mahavela de samy hainy lela nytoytsika nyteniteny foana mandany hery hoy watchman-ny nyteniteny foana mandany hery jereo ny Timoty faharoa toko faharoa andiny faina amby folo fa alaviry ny fibedibedena foana satria mbola androso amin'ny ara-tsi-panahy ihany izay mpanao zany aoko mekohatra mikasika ny teny foana nareo azoko amin'ny fiainana andavanandro manokana ny ianao tolo andro ray fotsiny de akombony vavanao de meno fotsiny fa aza miteny mihitsy fa iteny karazan-dravatra ratsy adaladala aminao ny olona tiako lazaina hoe zavatra tsy hitanao akory zay tena andraisana azy tahak'izay lazainy olona amiko foana efa matetika tratran'izy ity
Joyce tiako mandra-pahafaty ianao tsy haiko hoe aza tiavinao faty fa tiava aloha mba ho velona tena miasa mafy mba ezaka sy anana fiainana fa tsy ho fahafatesana na sika miteny hoe maty androany diso miresaka betsaka momba ny fahafatesana loatra sika ny fahafatesana betsaka mba avan'ny olona ny fiainana teniteny foana teny sarotra be io mino fa tsy vitako io tsy ova mihitsy aty tena tsy misy ilana azy mihitsy tsy mety hiena mihitsy ny lany tsy anakarena mihitsy tsy ho afatrosa mihitsy tsy mba nanasa tsara mihitsy tsy sandratra mihitsy fa manina kay raha mamakivaky zao fiainana zao ihany ianao raha andany fotoana hitenena zavatra ianao ka manina raha miteny zavatra mety anampy anao toy izay resaka zavatra andratranao sy ampikirosifananao no miaratsy hatrany fantatrao ve no mahatonga izany ilay fahazarana tafiditra amin'ilay fahazarana miteny zay teneny olona rehetra sika na tafiditra amin'ilay fahazarana miteny zay zavatra rehetra tonga ao an-tsaina fotsiny niny fantatrao ve fa ny zavatra tsy maintsy ataon'ny fahavalo rehetra de mametraka de volokely ray zay mamitsaka eo akaikinao eo ary manolotsainanao izy de iny saina omeny indray no mandeha mivatanao milohanao de avy eo avoaka ny vavanao vatana makany amin'ny lohanao teneny vavanao mandritry ny andro manontolo fa Andriamanitra te teny amintsika ataovy tsy zany ka aoka sika teny ho fenonany teniny ary tiany zany teny zany no omeny ny saintsika ka teneny vavantsika voaka ny vavantsika ka anao ny safidy anao anty ve anao sa ty ngamba isy antany ina ny anaranao androany va li hoe tsy anatra anty tsony fa efa tanteraka zao ao ary fanaovako to teny avy am'izany nareo hoe tsy mianatra anty tsony fa efa tanteraka zao aza zavatra tsapanao fotsiny teneninao fa teneny ny fahamarinana ny teninao sy ny fisainanao no ialony asanao rehetra ary sarotra be aminao ny hoe anana fahazarana vaovao hafa mandra-piainanao ilay fahazaran'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra aloha ka mamela azy ianao ampianatra anao mahakasika ny herin'ny saina sy ny fiteny de hitanao raha ohatra ianao ka tsy manazay ny fampianara zany verena mijery ny tabilon'ny fampianarako raha tsy mahita toriteny momba ny saina sy ny teninareo de tsy nijerinareo zany satria efa azoko an-tsaina daholo ny zavatra rehetra raha ny zava-misy manafa mety tsy ahita ilay fampianarana nareo raha mbola verina hijery an'indray fa zao sika de resaka momba ny hoe tokony olona zatra manapa-kevitra firy aminareo no manan'izao toetra zao hoe sahirana rehefa manapa-kevitra firy aminareo no mandray fanapa-kevitra faran'izay haingana zao zay ny sasany manapa-kevitra faran'izay haingana ny sasany miandry ela-be ary ny sasany tsy mandray mihitsy Theodore Roosevelt nilaza hoe amin'ny fotoana andraisana fanapa-kevitra ny zavatra tsara indrindra vitanao de zavatra tsara zavatra tsara indrindra vitanao manaraka an'izay de zavatra tsy mety ary ny zavatra ratsy indrindra de ianao tsy mahavita nininona tiako zany mazava ho azy ny zavatra tsara indrindra tokony atao de ny zavatra mahasoa ary eto izy milaza fa tsara kokoa ny manao fahadisoana noho ny tsy manao nininona kanefa de betsaka ny olona ny tsy sahy manao zavatra mihitsy satria matahotra ny anao fahadisoana mety ho ianao hoe finona moa no mahatsara kokoa ny hoe manao zavatra diso ianao toy izay hoe tsy manao nininona satria raha tsy manao zavatra mihitsy ianao de tsy ho fantatrao mihitsy hoe ty ve ny marina sa diso ary ny lalana tokana fanao malala zany de ianao manao zavatra ka hitanao ny vokany avy eo tsy mampirisika anareo anao fanapa-kevitra daladala na nanapa-kevitra aingana be tsy ampieverana mila mieritreritra mazava tsara aloha isika mialohan'ny anapa-kevitra anao zavatra iray sady efa nivavaka efa ny saina tsara le atao efa nihevitra ny andafiraina azy nefa tsy nataonao ny toerana tena faran'izay ratsy sy mampijaly indrindra eto ambonin'ny tany de ao amin'ny toerana tsy misy fanapa-kevitra ary ianao ane mahalala fa mila mandray fanapa-kevitra fa tsy fantatrao zay atao ary fantatro fa misy aminareo ireo mety mandalotra angan-javatra ohatr' zany nefa tsy fantatrareo marina hoe inona moa no tokony ataoko mbola mitoy mivavaka kely ianao ary zaho mino fa Andriamanitra neo zavatra aminao kanefa raha ny tena marina de ianao mila manao zavatra de hoana raha tsy mety le izy ary hoana raha mety raha miana mamindra tahaka zazakely ianao aza de manahira-tsaina ny tenanao loatra ho hitanao fa rehefa manoka baravarana Andriamanitra ho tahaky reny tena mila miditra lalina eto amen raha ohatra misy an'ity zavatra ity ka fantatrao fa ilatsaka eo ambon-dratsan-tongotra ao tsy mailaka be ve ianao nalan'izany aza mandeha manaraka lalandiso rehefa hitanao fa tsy misy zavatra vita
ary ny olona mijany eo voany arabe foana ny voafoaka ny fiara zao amen zao andriamatoa inona kainy tsy ambaratelo ny fahombiazanao hoy ny mpanao taritry ray na notany filohan'ny banky ray tena mala izy hoe tenindro ny tsy ambarateloko inondreo tenindro reo tompoko fanapa-kevitra tsara ahoana ary ny fomba fandraisanao ny fanapa-kevitra tsara tompoko teny ray hoy izy namaly inony zany teny zany traikefa ary ahoana no azonao traikefa teny roa ho lay filohan'ny banky namaly inondreo tenindro reo fanapa-kevitra diso ka ny marina ane zany ny fombiazany manontolo de avy tamin'ireo fanapa-kevitra diso ndraisiny ary ahoana ny fomba ny anarana ndray fanapa-kevitra tsara na ndray fanapa-kevitra diso de nianatra avy tam'izany tsy ny olona rehetra koa no mandray fanapa-kevitra tsara avy amin'ny fahadisoana taony kanefa tiako enao hoe tsy hijanona fotsiny ao anaty tahotra ao de tsy hanao zavatra mihitsy noho ny tahotra anao fahadisoana ary tena mino aho fa misy antony maromaro mahatonga ny olona tsy sa manapa-kevitra ngamba misy ny olona tsy sa manapa-kevitra satria ireo ray aman-dreny ihany no manapa-kevitra ho azy ka tsy mamela azy mihitsy andray zany ndray aman-dreny mingavy anareo rehefa manomboka mialehibe ny zanakao ka efa mandroso taona aoka izy ireo mba andray ny fanapa-keviny manokana amin'ny sehatra vitsivitsy ary ianao afaka mampianatra azy ireo foana araka ny fandehan'ny fotoana mba ahatonga azy ireo olona tena tompona andraikitra amin'ny fiainany manokana satria raha sika daholo manao ny zavatra rehetra ho any zanantsika de mampialangalana azy zany mila mamela azy ireo sika anao ny fahadisoana manokana sy amela azy ireo raha tianao mba ianaran'ireo lalatsarotra eo amin'ny fiainana hoe inona ny mety mahombona tsy ary nareo zany ane tena afaka amin'izany sa tsy mariny zany kanefa sika tsy te handratra ny zanantsika azoko tsara zany sika te hiaro azy ireo tsy azo ratra lazaiko anareo za de nanao fahadisoana tahak'izany tamin'ny zanako efa 13 taona izy zao rehefa niteraka azy de efa nananjanaka telo efa tanora daholo de zay efa niteny hoe tsy hiteraka tsony de avy eo nyva hevitra indray fa hiteraka de efa nihevitra hoe efa veritraina angamba ay le izy avy tamin'Andriamanitra ary izy ny filohan'ny ministeran'ny Josmer am'izao amin'ny asa fanompona maneran-tany de tena faly ananana azy satria fantatra tsara fa zanako izy ary na amin'inona na amin'inona de te hanao zavatra rehetra ho azy ny zavatra rehetra ho azy ny zavatra rehetra ho azy ary fantatra reo fa tsy maintsy nandresa izany tamin'ny fomba hafa mihitsy ka ny ankabeazany zavatra ampianariko anareo de ndraisiko avy tamin'ny lalan'ny fahadisoana efa nataoko ary tsara ihany reny raha nandraisanareo lesona mba iarovanareo ny lalanareo tsy hanao zay fahadisoana mitovy amin'izay efa nataoko orneny eo sahiranareo amin'ny famitsorana ny zanakareo ordado raha manana fahasairana nareo famelana azy ireo anao zavatra aza vely raviravo tanana izy ireo amin'ny hoavy ny vahoaka nanansafidy manokana teny izao ary mazava ho azy fa miankina amin'ny taonany sy miankina amin'ireo zava-miseho zany ny olona tsy sa manapa-kevitra matetika de olona tsy mba manana fiadanana anatiny sy tsy mahatoky ny fahaiza-manaony ary anisan'ny olana lehibe pazy ny olona maro zany sahirana mihitsy mamaky le soratra ety ambony aty tsy tena mazava tsara le jiro ndehidiny eny ambany amin'izay mahita tsara toy arisiky tiany satana ny mametraka karazana tahotra sy tsy filamenanao amintsika mba hahatonga antsika tsy hetsika sy tsy etana ary mandrara antsika izy amin'ny fandraisana fanapa-kevitra aoka ianao azo haina tsara rehefa mandray fanapa-kevitra ny fampifalifaliana olona matetika ny tena manakana antsika tsy handray fanapa-kevitra matahotra mafy ianao amin'ny fanapa-kevitra raisanao hoe sao de tsy tiany olona rehetra iny mety ataony olona resaka indray ny mombanao mety resaka mombanao tokoa izy rehefa tsy maninona mbola misy zavatra ray ho anao ty misy olona tsy ho tianao mihitsy amin'izay ataonao ninona karaha izany ihany izy manina mora manana fanapa-kevitra manokana amin'izay ianao de atsara amin'izay le masonao mijerijery hoe tiany olona rehetra manodidina avy aty misy olona sasany matahotra fotsiny zany hoe diso ary ny sain'izy ireo ngamba mbola melon'ireo fanapa-kevitra ndraisiny teo aloha zay na diso azy avereno ary zay lazaiko teneny hoe diso teo aloha nareo zay manaraka amin'ny fahitalavitra amin'izao fotoana izao tena mila n'izany koa nareo ampahitsina no lazako aminareo vavolombela atao-poko fa ianareo zay manaraka amin'ny fahitalavitra zavatra lehibe indrindra tokony ataonao de tonga avy amin'ilay teboka iray ahafahanao miteny hoe nanao fahadisoana aza mody mitady zavatra elany etseroa aza miezaka ny anamarina ny tenanao fa mitenena fotsiny nanao fahadisoana de fantatra fa zany rehetra zany anisan'ny traika efa lalovan'ny olona ny fanaovana fahadisoana de anisan'ny traika efa andalovan'ny olona ary ataoko fa raha tena fantatsika maro izy sika ao amin'ny Kristy de faresitsika ny fanaovana fahadisoana nanao fahadisoana izy aminareo rehefa nanao fahadisoana rehefa nanaiky sika fa diso de nanomboka eo de atsiaro zany tsy fe no avitsika
raha vao nisy fanapa-kevitra ndraisinao dia manao fa dingana mandrosoa sasany tonga dia mijanona tsy mandray andraikitra fotsiny ka miaro ny tenany mba tsy tompony andraikitra amin'ny asa izay tokony ataony izy ireo taorian'ny fanapa-kevitra ny ranana andray tsy manina fa averiko tenena indray mahatsara anareo zany angamba misy miteny zavatra tahak'izao eny ary fa andehan'olo tena mihitsy amin'ny voalohan'ny taona fa manina kay mbola miandriandry hatramin'ny voalohan'ny taona satria misy fanaitainanao misy tsy fahazonainao misy asao misy soronao na izay afaka ohatr'izay kanefa lazaiko anareo fa araky ny moranao vao mainka mahasarotra an'io fantaro inona mety vokany amin'ny fiainantsika rehefa fantatsika fa mila manao zavatra isika ka isory daholo ilay toe-tsaina matahotra sy mieritreritra fahafatesana fa manapa-hevitra fotsiny hoe tia ny zavatra tokony atao ka raha andeha ataoko ty ataoko mihoatra ny vitako aza tanjahako tsara ny saiko tazominy tsara ao tsaiko io tsy toetra mandrakizay atao tsaiko ty zavatra ty amin'ny androko rehetra ndeha ataontsika io fa vita io mba te hita olona betsaka mavitrika amin'ny fanaovana asa tsara eo amin'ny fiainany manokany dia aoka tsy ny olona hafa indray no andray ny fanapa-kevitra ao aoka ianao no mifalifaly an'Andriamanitra fa tsy ampifaly ny olona angatao ny fanahy masina hitarika anao amen aoka ho tarihan'ny fanahy masina izao indray resaka aminareo minitra vitsy mikasika ny fahazarana mahasalama aleo aho hipetraka eto ambany eto mba hanao resadresaka ny renim-pianakaviana aminareo ohatra ny mahatsapa hoe haka ny toerana mahareny ahy dia mba hiresaka aminareo tahaka ny zanako vona ve nareo eny ary mila manomboka mikarakara tsara ny tenanareo nareo tiako nareo ho salama satria ianareo mimahazo taona tiako nareo hatanjaka fenohery tiako nareo havita ny zavatra rehetra izay nomen'Andriamanitra anareo amin'ny androm-piainanareo ary tsy tiako nareo andany avokoa ny herinareo rehetra amin'izao 20 taona 30 taona voalohany amin'ny fiainanareo izao dia avy eo sasatry ny miainanareo rehefa 50 70 taona dia miditra sy mivoaka fotsiny eo eno iara efa miteny an'ity foana mba halalanao sahady fa amin'ny fitsingerenan'ny taonako manaraka mety afaka 9 volana any dia feno 70 taona dia jereo any ahy zao hoe tena mbola ao tsara tsapako hoe mety tsara zao noho ny tamin'ny 30 taona manana hery tsara miasa mafy fa miala sasatra mafy koa efa nianatra ny asa efa nianatra ny lalao tsy mihaino anaty korotana misotro rano betsaka manao sport ary aiko fa tsy tiany olona mihitsy resaka sport io satria nahoana ozy nareo efa na dia mandeha fotsiny azy ianao dia efa mihetsika izay zany hoe niteboka tiana petraka dia hoe Andriamanitra namay antsika ireo singa rehetra ao amin'ny vatantsika ahafahantsika mihetsika misy ao aminao ao jereo ireo singa rehetra nananao ny fironiny ireo mba ahafahantsika mihetsika sy manao zavatra tsy hoe tsy indrio ny télécommande amin'ny tananao iny dia mandeha tsy haiko hoe maninona ary nohatran'izao mihitsy aneoko tenin'Andriamanitra iray nareo izay isan'ny tena tiako nefa mety ampikorotan-tsaina kely ihany izy ity soratra masina mampikorotan-tsaina ohabolana 17 izay mahalaina amin'ny asany dia rahalahan'ny mpanimba zavatra fa manino io teny io milaza izany satria raha tsy mihatsara ny fanananao ianao dia ny vokany isan'izay manampy amin'ny famotehana azy ianao arak'izay efa nyzarain'ny Dave voaingana teo izay azontsika dia mila arovantsika izay olona tsy mikarakara sy tsy mihany tenany dia rahalahan'ny mpamon'olona ka zao ndeha tsika haka fotoana kely anaovana fanekena izy aminareo no tsy niany tenany arak'izay tokony ho izy tahaka ny mamazo vazy eny nareo zany aleo aloha akarivotra kely nahatratra 10 isan-jato ny olona atao amin'ity hevitra ity
ny fahasalamanareo de raha am'ireo fanomezana lehibe indrindra ny men'andriamanitra anareo ary tiako ambara aminareo fa na de mahatsapa azy ianao fa tena salama tsara nefa tsy miany tenanao de tsy ho mandrak'izay ny fahatsapanao zany fahatsarana sy fahasalamana zany hitako foany zany ary anareo tanora fa la hoe eto nareo fa ndraindray misy madiso anareo tanteraka amin'io zavatra io miaro tory de matory kely adiny roa mandeha miasa avy eo iza miraharaha maninona zao tsy miteny akoraha hoe tsy mahazavatra mahafinaritra nareo fa mila manana fahendrena ihany satria afaka lazaiko aminareo inona no antony ho avy ny andro tonga fitopolo taona koa nareo fantatra zao ny zavatra eritreretinareo amin'izany hoe andriamanitra tsisy ho lahatra hatrany taona zany efa ho avy ny andro tonga amin'izany taona zany ianao